Hiditra ao anatin'ny tontolo politika kosa isika raha tsiahivina ny fihetsiketsehana nitantanana tamin'ny voalohan'ny volana Aprily tamin'ny taona 1.700 dia natao hitakiana ny fivoarana eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny. Loha-lisitra tao anatin'ny fikarakarana ny fihetsiketsehana tamin'izany moa ny antoko Monima 27 taona teorina mbola maro ny tanora tsy nahafantatra ny zava-nisy marina tao anatin'izany fihetsiketsehana izany mitondra ny tsiara tantara makasika izy indrindra ary ny professeur Avril Raha. Fihetsekam-bahoaka tsy mitambaso ny tarihana Andriamatoa Monjajonina mpanorona ny antoko Monima voalohan'ny volana Aprily 700 hetsika izay nitakiana fivoarana fiainam-ponina ary fanatsarana ny fitantanana ny firenena. Folo taona taoriana azona fahaleovantena nampatsiahiviny professeur Raha Gabriel 10 amin'ny 10 malagasy no tao anatin'ny fahantrana ary fanararaota-pahefana sy fiarovana ny tombontsoan'ny frantsay no mibahatoerana tao anatin'ny fitondrana PSD anton'izay nisy hetsika-bahoaka tany Atsimon'Nosy sy faritra maro teto amin'Nosy. Hetsika-bahoaka ndraiky dia filaharana nentina namanky-batsilana ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna miatra tamin'ny vahoaka. Filaharana nentina nanohitra le fanjakana néokolonialy. Fihetsekam-bahoaka nentina mitaky fanovana mba tianao tonga amin'izany fahaleovantena izany Madagasikara. Tsy averiko fihetsekam-bahoaka tsy nitapy-edina io tamin'ny faritra maro tany Atsimo nisy fihetsiketsehana fa tsy tany ihany nikory ny hetsika-bahoaka fa taty amin'ny faritra ivelany any Atsimo nampalahelo dia 3 na 4 andro talohan'ny trangan'ny Ray Aprily dia efa voasambotra avokoa ny tompona andraikitra Monima sy ny Monima ka tsy hitateraka ny fihetsiketsehana tany tany Digo, tany Majanga, tany Ambatorozaka, teto Taninarivo, tany Atsirabe sy tany Morondava. Nisy ny fihetsiketsehana na nisy vahoaka marobe tamin'ny toerana maro tany Atsimo dia fanapotehana ara-maramila nataon'ny mpitondra PSD tamin'izany. 3 arivo no maty nandritra ny fampiasan-kely nataon'ny mpitondra tao anatin'ny hetsika voalohan'ny volana Aprily 700 araka ny antotanisana avoaka Monima anarivo ny sesitan'ny sy nogadraina ambonin'izay ny fahampitehana tanàna sy fananana. Ny antoko Monima ihany koa dia nosokajina ho antoko tsy ara-dalàna ary filakevim-panjakana namoahana ny didy mandravany antoko Monima. 27 taona teoriana ny tolona voalohan'ny volana Aprily 700 nijanona mahantra ny maro anisan'ny malagasy ary tsy niova ny endrim-panjanahana vaovao hatrany misy eto amin'ny firenena hoy ny professeur Raha Gabriel. Tsy nihe tsara raha oharina tamin'izany ny fiainantsika izao ary ny zava-nisy tamin'izany dia mbola iaina na vahoaka malagasy ka miteny amin'ny mpitondra hoe miteny amintsika olom-pirenena hoe samy mandinika fa sao dia idiran-doza ny firenena. Tafiditra ny fankalazana ny 27 taona nisy ny tolona voalohan'ny volana Aprily 700 nisy mifamelabelaran-kevitra nataon'ny professeur Raha Gabriel mpampianatra mpikapika eny amin'ny université Tanjon'izany.